Anao fihetsikehtsehana ny mpity baolina kitra raha mpitso sabotsy ho ifaneva miantso ireo mpity baolina kitra rehetra ho avy eny Mahamasina eo anolohan'ny stade Barea ifaneva mpilalao tao amin'ny Barea teo aloha. Mila baolina kitra madio tsy manaiky intsony fa ampy izay aleo andehiny baolina tsy misy tsindry hoe ty farany tao amin'ny pejiny. Nohon ireo rehetra ireo moa no nahatonga faneva nanao antsoavoan'ny mpity baolina kitra rehetra ho avy eny Mahamasina eo anolohan'ny stade Barea Antananarivo. Guvernora iray teo aloha nanambara ny fananany teny amin'ny Bianco. Nanao fanambaram-pananana teny amin'ny Bianco Andriamatoa Razafindrafity Lovanarivelo ilay guvernora ny fakitra Matsiatra ambony teo alohany andro ny 30 Oktobra 2024. Nozarainy ampahabemaso avy eo ny taratasy accusé de réception rehefa avy nanao io fanambaram-pananana eo ny tenany fa ny andrasany maro kosa dia ny guvernora ny fakitra Analamanga tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hery Rasoamaromaka. Miakatra ny fahalotoan'ny rivotra ao Antananarivo renivohitra. Misy fiakarany ny tahany fahalotoan'ny rivotra ao Antananarivo renivohitra raha ny nambarany fitaleavana ny famantarana ny toetrandro ary miantraika amin'ny fahasalaman'ny mponina indrindra ireo olona marefo izany. Ny firongatry ny doritanety sy ny setroka avoakany ozinina sy ny fiarakodia dia anisan'ny mahatonga izao fiakaran'ny fahalotoan'ny rivotra izao raha araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra mikasika an'izany. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika hiresaka kely ny mikasika Ramatoa Fanirisoa Erinaivo. Nanao fanambarana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja moa isolom-bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera ny mikasika ny Fanirisoa Erinaivo. Isolom-bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera moa dia nampitandrina any Ramatoa Fanirisoa Erinaivo sady no hamarihiny tsara mihitsy ny hoe isika any amin'ny fahitra dia miara-manaiky fa misy fahalalana izay sarotra takarina no ananantsika any ary tsy voazavan'ny siansa na ireo siantifika milaza manam-pahaizana aza dia tsy mahazava ny fahalalany malagasy any amin'ny faritra. Misy fondy anankiroa avy any Mahajanga hoe Fidèle Razarapiera nakarina no sady miakatra ao Antananarivo. Ny antony moa dia mba haminganana anao koa dia mitandrema ry Fanirisoa Erinaivo. Andriamatoa solom-bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera moa dia anisan'ny azo lazaina fa tsy miteniteny foana ary tsy adala akory izy no milaza izany zavatra izany. Raha ny marina ihany koa solom-bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera moa dia fantatry ny maro fa avy any amin'ny fakitra Ambatondrazaka iny ary anisan'ny manana ny mahizy azy izany fakitra izany, manana ny lazany ihany koa raha resaka basin-danitra. Ndeha ary arantsika kely ny fanazavany solom-bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera ny mikasika ny zavatra hitany sy ny zavatra enony izay nampitandremany any Ramatoa Fanirisoa Erinaivo. Ty teny ty ataoko tsy hoe anna fa afahana mitandrina apitaiko ho an'ny ministra ny fitsarana vaovao Fanirisoa Erinaivo satria amin'ilay teneniko teo hoe betsaka ny maramara saina tsy mataotody tsy valahara toetra matahotra mafy any Fanirisoa zareo amin'ilay toerana misy azy dia inona zavatra misy nampiakatra fondy avy any Majunga zareo amintsika miteny zao. Ny fondy mazana manao akanjo loko ranoray fotsy mavo ohatran'izany ka reo io fondy reo anankiroa nakarindreo fa reo zany tsy manao akanjo fotsy fa manao tenue de sport olona reo amintsika miteny zao. Tena marina fa vao meko ty ministra Fanirisoa mitandremanao fa nampiakarana ny fondy roa reo tsy gafy aniza siza anaty fanjakana io fa anao tsy haiko zay finonao fa anao haiko tsy avy eto Antananarivo zay to haiko anao zany rehefa tsy avy eto Antananarivo itsika manana ila avy any amin'ny faritra dia mahafantatra tsara ny fahaiza manao ny any amin'ny faritra amina zavatra tsy eritreretin'ny saina ary tsy takatra ny fanazavana ara-tsiansa akory ka fondy reo nakarindreo aty igafy ananao to zay no mampanonga amin'ny fody reo aty amintsika mikorana azy eo. Misy fondy roe nakarindreo boka Majunga juste ampiditra setoany any ministra Fanirisoa Erinaivo izy zaraiky satria manino avozoandreo anao andeha anao anjaka jiaby tsy mety anasazy andreo amin'ny jaka jiaby tsy mety nataondreo io voanalohany amin'izany raika la Maurice iny miampy ny sasany eto basy anao nangalandreo fondy boka Majunga fa io za mbarina anao mitandrema
fa etsika mbavaka koa zany fony tsy natao anao zaka ratsy zay ambarako anareo iry mara mbola tsy mety voly ndraiky fa naratsy nareo ty nareo mivoleza ndraiky loha ratsy nareo fa fondy zany tsy natao anao zaka ratsy fa fondy atao iaro zaka marina ndraiky zaka tsara mijorony tsara fa tsy apiditra setoany amin'olo. Ino moa ny hevitra izay nolazainy solomavambahoaka Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tsy hay moa ny fomba entina ilazana iny zavatra iny voraka vesa tolaka sa ombiasa mahery hody. Fa ny zavatra fantatra kosa rehefa miresaka mikasika an'izany fondy zany dia tsy fanafody gasy tsy ahody gasy fa fanafody silamo no ahafantarany malagasy azy. Fa ny amin'ny resaka famatsiana herinaratra anovotovorona kosa dia efa voatatitra tamin'ny talata lasa teo ireo panneau solaire, efa voatatitra tamin'ny talata 20 Oktobra lasa teo ireo panneau solaire ho famatsiana herinaratra any ireo mpianatra eny vontovorona. Vatabe folo isa no nisy azy ireo izay misy panneau 430 isa tsirairay. Ny panneau iray dia mamokatra 570 watt izany hoe 200 kilowatt eo no eo no totaliny ireo raha ny fanazavana ny mikasika izany. Misy ondelaire ihany koa miaraka amin'ny takelaka pahary herinaratra ireo. Efa hita ny toerana ametrahana azy ireo, efa nilamina ihany koa ny dinika ny arahana tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Jiramany mikasika ny groupe hamonjena rehefa sendra tapaka ny jiro. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato ny sesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.